Izay ny amin'iny vaovao fa tanàna azo atao hoe manana ny mampiavaka azy ny distrikan'ny Befandriana Avaratra ao anatin'ny faritra Sofia fa mitovy amin'ireo toerana maro eto Madagasikara dia ny foto-drafitr'asa momba ny lalana no isan'ny mahatonga ny tsy fahombiazana. Isan'ny tanjony fitabe ny hitondra fampandrosoana ny tanàna ny Eviny fa sady ihany koa ifanometanana amin'ireo mpiray tanindrazana. Isan'ny nisongadina izany tao anatin'ilay hetsika fifampiarabanana tratran'ny taona 2024 izay niokarakarain'ny fitabe teny amin'ny espasy Nombatsoa ny sabotsy lasa teo. Jemima Daniel sy Mami Rasoanaivo. Vary lavanilina isan'ny mampiavaka ny distrika ny Befandriana Avaratra amin'ny faritra Sofia izany, saingy mbola olana amin'ny fampandrosoana any toerana ny aratsy ny lalana mampitohy an'ity distrika ity amin'ny Antsy ka tsy afana mampivezivezy ny vokatra. Isan'ny vaindondra rano ny fikambanana ny tamingany Befandriana Avaratra na ny fitabe akoatra ny asa sosialy ataon'izy ireo mitondra vahaolana amin'ny fampandrosoana ny tanàna ampiroborobo ny toe-karena. District ny Befandriana Nord moa isan'ny district amin'ny faritra Sofia ary raha ny popularité zahavana faharoa après manitsara zany Befandriana. Ankoatran'izay mpamokam-bary ary izao koa fa malaza ary fa misy ny vanille no isan'ny produit d'exportation ary raha tsy afaka miteny chiffre exact fa tegna maro dia maro zany amin'ny Befandriana amin'izao fotoana. Dia ankoatran'izay ny kambana amin'ny Befandriana eto dia lazainy maro dia maro fa jusqu'à amin'izao zany mahatonga zany nanezaka nanentana dia mba hiditry hiadere amin'ilay fikambana. Anatin'ny association ankoatran'ity zany ny ezahana mampita info mba hisensibiliseny hoe inona ny atao mba hahatsara ny tanàna, inona ny atao mba ahafahana mievacuer ireo produit varany fanamboarana lalana ohatran'izany. Dia zahay manokana hiezaka zao amin'ny mois de juillet ho avy io hidina ifotony, hidina Befandriana hiezaka hanentana na ny poniny na ny mpitondrao effectivement amin'ilay eritreretina hoe ahoana ny atao mba hampandroso sy tanàna ty amin'ilay potentialité ananana zay. Fa akoatra ny vokatra dia isan'ny mampiavaka ny faritra Sofia misy ny foko tsy miety ny fanajana ireo zokibe iray aman-dreny na ny sojabe izay toteny amin'ny fiarahamonina. Ny culture tsy mihety fatra-pagnajany atao hoe sojabe izay ray aman-dreny hita maso, ray aman-dreny miombonana dia mbola tegna mipetraka ho an'izay tena mbola magnaja ny sotoavy malagasy mbola hadizaigny mafy zany momba ny draofagnazary zany ary ny sojabe dia toteny amin'ny fiarahamoniny amin'ny faritra tsy mihety. Fahombiazana tanteraka no azo ilazana ny hetsika nataon'ny fikambanana tamingany Befandriana Avaratra na ny fitabe nandritra ny fifampiarabanana tratran'ny taona 2024 izay nokarakarain'izy ireo teny amin'ny espace Nombatsoa bypass. Ny Raina sy niara-ny korana teny an-toerana avokoa ireo zanaka ampelezana ary maro ireo mpanakanto nanafana ny lanonana.